Izay ny amin'ny vavony fa nisokatra ho an'ny fikambanana tanora manana tetikasa sy manatanteraka fikarohana na amin'ny lafiny fianarana na amin'ny lafiny tetikasa sy ireo tanora maniry te handraharaha ny Youth Impact Lab etsy Ankadivato. Io maraina io no notokanana tamin'ny fomba ofisialy izany toerana izany. Jimmy Mara Daniel Silaza Morkan. Analan'ny fahasahiranana sy ny olana sedraindreo tanora manana tetikasa sy ireo tanora handraharaha na ihany koa ireo tanora manatanteraka fikarohana na eo amin'ny resehatry ny asa izany eo amin'ny sehatry ny fianarana ary anampy ihany koa ireo tanora manana fikambanana ny espace Youth Impact Lab izay vao nisokatra etsy Ankadivato. Izay toerana ahitana fitaovana rehetra mifanaraka ny toetrandro amin'ny asa fikarohana sy izay asa momba ny fandraharana izay. Tanjitsika dia amin'ny toerana anankiray ahafahan'ny tanora mihaona maneho hevitra ary mamolavola tetikasa izay azo tanterahana avy hatrany hanovana ny fiarahamonina. Ny tanora afaka mampiasa ny Youth Impact Lab izay tanora rehetra anatina fikambanana izany hoe tanora efa mamitsaka ny fiarahamonina na koa tanora manao fikarohana izany hoe mety manao master na manao licence satria ny tanjona dia manome toerana ahafahan'ny tanora manao fanadihadiana. Misy ato ny fitaovana rehetra ilaina ahafahana manao recherche, misy any connexion internet izay omena ao Madagasikara atsika. Ny toerana dia misy ny fitaovana rehetra ahafahana miasa, misy ny imprimante, photocopieuse, scanner, ny ordinateur izay mipetraka ampiasain'ny rehetrarehetra. Misy ihany koa ny toerana ahafahana manao fiofanana izay nomena misy eto Madagasikara atsika rehetra. Ny fandaharana rehetra amin'ny Youth Impact Lab dia mamaimpona avokoa satria ny trano dia nomena Madagasikara développement éducatif mamaimpona. Hitondra vokatsoa ho an'ny tanora ny fisian'ity toerana ity izay hanome tohana ara-teknika sy arak'hevitra mba ahafahana mamadika ny hevitra ho tetikasa. Eda be mihitsy ny tanora manana hevitra sy tetikasa fa tsy mahazo an'ilay tohana eto izany tsy voatery hoe tohana ara-bola fa na dia fahaiza-manao ana olona fotsiny zaraina aminazy ireo mba ahafahany manatsara ilay hevitra. Avy eo dia ny zavatra rehetra koa dia mila atao amina échelle ingeza satria azadiny fa votsiaka ny velarantsika dia Madagasikara iray manontolo ary ny tanora dia efa mahery ny 5% vahoaka izany. Dia izany hoe ny zavatra rehetra izay velintsika hoe mety dia mila atao any échelle ingana be izay no mahatonga antsika hoe mila tanora beta be afaka manatetikasa avy hatrany dia ny farany vokatra na hoe impact satria ny tanjitsika dia hoe izay hevitra rehetra fatongahana fa misy vokatra afaka tanora avy hatrany. Mamaimpona avokoa ny fampiasana ny fitaovana fa mila misoratra anarana meloa ireo tanora anatanteraka izany.